izay natao alatsinainy faraka amin'ny telopolo volana marsa 2024. Ho an'ny Andriamatoa Filohan'ny Repoblika sy Andriamatoa Premier Ministra lehiben'ny gouvernement. Izahay olobe rehetra eto miaraka amin'ny député sy ny olo rehetra manakajy eto Belofi-Tiliby miaraka amin'ny dady ato amin'ny faritanin'ny Menabe dia manao izao fanambarana izao. Voalohany misaotra Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Premier Ministra amin'izay efa nataony fanjakana sy izay rehetra mety mbola hataony amin'ny hoavy momba ny fampidihana tanindrazana ny Kabeso ny Ampanjaka toera. Toy izao ny fangatahanay. Voalohany, tsy maintsy manao lohavony ao Tomboarivo dia Ankatsao. Zay vao manao lohavony eto Belofi-Tiliby. Faharoa, amboarina ny zomba ny Ampanjaka toera. Nisy namaky sy ny zomba ny Prince Kamampiera eny Ambiky Mahavelonarivo. Mialohan'ny tsiritsy izay tsy maintsy hatao amin'ny volana Aogosta 2025. Marina etoana fa vitanay taranaky Sakalava ny agnamboatra an'ireo raha reo. Fa raha manampy ny fanjakana dia sorana. Fahatelo, aorian'io vao manangana ny Ampanjaka ny Menabe ny ato Belofi-Tiliby ka ny Sakalava ny Menabe no manendry ny ray amin'ireo zafy ny Prince Kamampiera zanaky ny lahy araka ny fomban-drazana ka izay manjaka voafidy mivoaka Sakalava eo no mandray ny Kabeso ny Ampanjaka toera. Izay ny fomba tokony arahintsika sy ajaintsika. Fahaefatra, ny toerana asian'ny Kabeso ny Ampanjaka toera araka ny fomba Sakalava ny Menabe dia tsy maintsy eo amin'ny zomba ny poirany no ametrahana azy satria izay ny tapaky ny maro androany le 37. Fey hamafisina etoana fa manaiky sy mangasitaka tanteraka ny famerenana ny Kabeso dadainay izahay Andriamatoa Filoha fa atao araka ny fomban-tany. Razana io, manana ny hasiny io ary manana ny tanjany sy ny lazany nandritra ny fanjakany ka malahelo izay taranany sy ny voaka Sakalava rehetra ato Menabe raha toa ka tsy voahaja izay fomba mahasakalava an'izay. Matoky manana anao anefa izay Andriamatoa Filoha satria anao dia fatra-panaja ny maha malagasy. Makasisaka Andriamatoa Filoha, makatery Andriamatoa Premier Ministra, marika ny tany Menabe. Manay aby zay.